Zay moa zany no miaro ny ty parc national ty ny andraikitra ny première mission anay zany. Dia le parc mizara roa, parc national Nala-Mazotra izay réserve spéciale izy teo aloha, manana mirefy eo amin'ny 874 hectares eo. Dia ny parc national Mantadia eo amin'ny 14 780 hectares. Dia ny andraikitra amin'ny ankapobeny dia ny andraikitra ny resaka fiarovana ny ala amin'ny ankapobeny, gestion na pression amin'ny alalan'ny surveillance izay ataon'ny agent sy ny CLP. Le CLP zany olona tia hifotona, miara-miasa amin'ny olona tia hifotona izay amin'ny fanaraha-mason'ny ala amin'ny ankapobeny. Dia manao suivi écologique ny cible de conservation. Ny cible de conservation ny MNP misy 10. Dia ny forêt dense humide habitat, forêt dense humide de moyenne altitude, dia lémurien diurne 3, Propithecus diadema, dia Varicea variegata, dia Prolémur simus, dia les Montella doré, Montella orientiaca. Dia misy cible intégré tafiditra ao ny indri. Inona marina ny tipana forêt misy, le karazana formation misy zany selon ny niveau ny altitude. Izay ny arahana tamin'ny Banque Madagascar sy ny ekipan'ny Red Plus dia ny ekipan'ny DGF. Dia ilainay tsara le izy satria mameno ny base de données fanananay makasika ny ala, satria tsara zany le anananay connaissance de développement makasika ny tipana forêt ahafahanay manatanteraka an'le restauration, satria tafiditra ao anatin'ny asan'ny conservation ihany koa ny restauration forestière. Misaotra anareo zany zay eto amin'ny Madagascar National Park, misaotra ny Red Plus, misaotra ny manondro ala, ny mitsinjo, fa dia miara-mentana zany amin'ny fiarovana an'ity parc national ity. Fa ireo mpiara-nombona antoka maro zany tahaka ny VOI sy ireo eo amin'ny sehatra rehetra zany dia mahafaly anay zany no miteny fa miara-miasa tanteraka aminay Madagascar National Parks amin'ny fiarovana an'ity parc national ity. Eo ihany koa moa zany ny zavatra mahafaly satria mitombo zany ny hoe mpizahatany tonga eto amin'ny parc national Andasibe Matadira ny statistika marika zany fa eo zany ny finiavany ny rehetrarehetra zany makafy ny tontolo iainana, ka dia tsy hoe lavabe zany ny fitenenako fa dia etoy sy hamatotra trany ny fiarahantsika rehetra zany amin'ny fiarovana an'ity tontolo iainana sy ny parc national.